faly izay mpanompon'Andriamanitra eto amin'ny foibe akoron-drano mahita anareo tsirairay avy. Miraba antsika pasteur rehetra, evangelista, miraba amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy zay. Misaotra anareo betsaka izay no mifankatoavanareo satria efa napetraka ny ray aman-dreny ilay ara-panahy frère Daouda sœur Daouda mivady fa rehefa batisa dia mikambana eto akoron-drano daholo rehefa lovolana dia miakatra eto akoron-drano daholo ary mbola ankatoavintsika hatramin'izao dia faly zay tonga entinareo mbola mankatoa eto amin'ny foibe. Alleluia. Miraba antsika rehetra ihany koa na avy any amin'ny faritra na avy any amin'ny distrika, miraba antsika amin'ny anaran'i Jesosy zay ho tahian'Andriamanitra ilay tsika jiaby. Ho any izay samba vao tonga eto amin'ity androany ity dia miraba anao koa zahay. Ity no atao hoe fiangonana Jesosy mamonjy foibe akoron-drano. Foibe ny Jesosy mamonjy manerana an'izao tontolo izao. Efa miparitaka any ivelany fiangonantsika. Alleluia. Saorana ny tompo fa ny ray aman-dreny frère Daouda mivady dia miteny fa Andriamanitra dia hiasa eto amin'ity toerana ity ary mitovy ity ny fanjakana Israelianina. Ndinona zavatra mitranga sy miseho tamin'ny Israely tao anatin'ny anjato taona maro dia miteny fikasana Andriamanitra tamin'ny Israely taranak'i Abrahama dia mbola voatazona foana. Eny hatramin'izao androany izao dia mbola misongadina foana zany Israelianina izany. Marina fa nisy fiovaovana be dia be fa ny Israelianina dia mbola voata foana satria mitana ny teniny hatramin'ny farany Andriamanitra. Beta hoe ny zavatra mijanga sy niseho tao anatin'ity fiangonana Jesosy mamonjy ity ary nisan'ny fiangonana anankiray halina ny devoly ka na mbola tany amboka izany Jesosy mamonjy, izany hoe mbola tsy teraka akory fa vao tonga teto fotsiny ray aman-dreny ara-panahy dia efa nataony devoly izay tsy tafahorona ateraka ny Jesosy mamonjy ka raha nangataka ny ray aman-dreny ara-panahy tany amin'ny be an-tanàna mba hanao fitoriana filazany tsara dia nilavo ny be an-tanàna. Asan'ny devoly zany fa nivavaka indray frère Daouda isaoran'Andriamanitra fa niverina tany ray izy satria efa be voka Jesosy mamonjy izy. Alleluia. Niady join be an-tanàna ny tao dia lefitry ny be an-tanàna hoy ny lefitry ny be an-tanàna hoe matahotra n'Andriamanitra ary ngia Daouda, omeko taratasy ianao, omeko alalana ianao, io ny kianjan'ny seminao, mena hitoriana filazantsara. Teraka ny Jesosy mamonjy nanomboka teo. Miadikady hatramin'ny farany fa misy teny fikasana fa ho eto amin'ity toerana ty Andriamanitra ary tsy ala eto Andriamanitra satria ty foibe ny fifohazam-panahy teto Madagasikara. Amen. Dia rao Jesosy ary neny lava izy dia nanao faminaniana fa izao aloha fiaviany Jesosy eny aminao ny lanitra dia fiangonana Jesosy mamonjy no fifohazam-panahy farany. Mare zavatra maro samihafa ianao momban'ity fiangonana ity fa samy laza izay amin'ny anaran'i Jesosy ary voninahitra ao an'Andriamanitra fa miaraka aminay eto foana Andriamanitra, miaraka amintsika eto Andriamanitra. Mirabanao ary izay tonga so eto amin'ny toerany fifohazam-panahy, eto amin'ny toerana izay natanterahany fifohazam-panahy. Alleluia. Samy manao alleluia voninahitra Andriamanitra. Tsy miova Jesosy, mbola miaraka aminay ary tsapanay zany, mbola momba anay tsapanay zany, manasitrana marary, manao fahagagana, mamonjy olona ary androany dia zao 70 mahery
ny olona atao batisa eto amin'ty toerany ty afaka mitsangana ve nareo dia manao alleloia samy miteny hoe 20 mahery amen 70 latsaka kely mahazo toerana tomoko da in'andriamanitra daholo voninahitra ho an' jesosy rery azy tokony zao hoe ny tananareo voninahitra ho an' jesosy rery azy amen tena fandara-potoana antsika androany a somary miazakazaka kely satria fanoloran-jaza atsika dia lefeo miditra eo amin'ny batisa izay noho izany a tsy dia isy fotoana lava be valapara hipirina kely fa mba angatana i aminao a mba mifantoka tsara sy mety ho karazan-javatra manelingely mba ingadiana mba mijanona daotsy aza miresaka aminao akaikinao aza lozanao mijery sara eo anatin'ny baibolinao aleo connecté amin'andriamanitra taontsika fa vonohy tanteraka ny telefonanao fa misy famangin'andriamanitra amin'ty androany ty a ary tianay tsisy ho diso ho famangin'andriamanitra tsika tsirairay avitra izy mba te ho vangin'andriamanitra azafady napetraka ny tompo tao anatin'ny foko hatramin'ty herinandro ty a fa tokony hitorindray any amin'ny fibebahana tokony hiverina indray any amin'ny fibebahana zany no nampianarin' ray mandeha ny ara-panahy frère Daoda teto anisa mitondra fifoazana ho zay sy ny fitoriana ny fibebahana amen tena lohateny lehibe ao anatin'ny baiboly zany toriteny voalohany jaona mpanao batisa dia nilaza hoe libeba ianareo fa efa kaiky ny fanjakany lanitra nanomboka ny toriteny jesosy dia nitoriny amin'ny fibebahana toriteny petera voalohany dia nilaza hoe libeba areo ka ndray fanamasa ianareo toritenyireo mpianatra fitopolo laza ny rahan jesosy dia nitoriny amin'ny fibebahana hitatsika zany fa reo mpitoroteny goavana tao anatin'ny baiboly dia samy toro voalohany foana ny amin'ny fibebahana noho izany dia anisan'ny dingana anankiray mba azahoanao makany an-danitra dia tsy maintsy mibebaka ianao mba andraisanao fanasitranana dia tsy maintsy mibebaka ianao dingana voalohany azahoanao fitahiana dia tsy maintsy mibebaka ianao izy avy ny teo any an-danitra azafady izy amintsika ny teo sitran'andriamanitra azafady izy amintsika ny te andray fitahiana azafady tsy maintsy mibebaka ianao koa lazao amin'ny taranaky Israely hoe izao no lazainy Jehovah Andriamanitra mibeba miambo ny fisampinareo miambo fahavetavetanareo mibeba miambo sampinareo miambo ny fahavetavetanareo amaky ten'andriamanitra tsika ao amin'ny mpanjaka voalohany toko favalo toko favalo manomboka amin'ny andiny fahaenina amby efapolo dia ateo amin'ny andiny fahadimapolo mpanjaka voalohany toko favalo vakina amin'ny anaran'i Jesosy tompo manomboka eo amin'ny andiny fahaenina amby efapolo vavaka azy nataon'ny Solomona izy ty tamin'ny fotoana izay nitokanana ny tempolin'Andriamanitra tany Jerosalema raha manota aminao izy fa tsy misy olombelona tsy manota ka tezitra aminy ianao ary manolotra azy amin'ny fahavalony ka dia entiny mpamabo ho babo any amin'ny tanin'ny fahavalony izy na ho lavitra zany na ho akaiky ary raha mahatsiaro tena any amin'ny tany izay mitondra azy ho babo izy ka mibebaka avelo kely iny satria mila tsy pila
raha mahatsiaro tena raha mahatsiaro tena any amin'ny tany zay nitondra any amin'izay tany nitondra azo babo izy ka mibebaka sy mifona aminao any amin'ny tanyreo izay nitondra azo babo ary manao hoe efa nanota izay sady efa nanao eloko sy efa nanao ratsy ka dia miverina aminao amin'ny fona rehetra sy mifanana rehetra ao amin'ny tany fahavalony izay nambabo azy izy ary mivavaka aminao sy manandrify ny tanany izay nomena manandrify ny taniny izay nomenao ny razana dia ny tanàna izay nifidinao ary ny trano izay naoriko ho any anaranao andininy sivambefao dia no any an-danitra finananao fivavany sy ny fofonany ka omeo rariny izy ame rariny anao any Andriamanitra androany fa tsy pio zay mibebaka. Alleluia. Eo amin'ny toko fa eo amin'ny andininy fa tantara toko faharoa valiny ivavaka io dia nilazain'Andriamanitra. Tantara faharoa toko fafito vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy toko fafito manomboka eo amin'ny andininy faharoambinifolo. Ary niseo tamin'ny Solomona no ny alina Jehovah ka nanao hoe efa reko mivavaka ao, efa novidiko ho ahy ity fitoerany ity ho trano fanateram-panatitra. Raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranon'orana na aseko mandany ny tany valala na raha nateraka rety mandringana ny oloko, raha ny oloko izay antsona amin'ny anarako no avy any tena ka hivavaka sy hitady ny tavako hiala amin'ny lalan'ny ratsy dia iay no any an-danitra aho amela ny fahotany aho asitra ananontanyny aho toy izatsika. Ary zao dia hira tamin'ny masoko nisofoka dia iay mivavaka rehetra izay atao amin'ny ity fitoerana iteky fa efa novidiko sy no hamasiko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay. Spikely le hoe ary ny masoko sy ny foko dia ho eto mandrakariva. Alleluia. Averiko indray fa tena zava-dehibe ny fivavahana. Jerao Jesosy. Jerentsika aloha zany natao hoe inona moa natao hoe fibebahana. Tsy nendray dia diso hevitra ianao ka mieritreritra hoe rehefa tonga any am-piangonana anao dia mibebaka izay, na hoe rehefa misy olo anankiray tena nitomany mihitsy izy nandrean'ilay toriteny dia nibebaka angamby izy. Rehefa mandalo eny an-dalana eny tsika milanja baiboly dia misy ny olona hoe andeha hibebaka anga sy riavana. Tsy zany natao hoe fibebahana fa ny fibebahana dia fifonana amin'Andriamanitra ary fandaozana tanteraka ny toetra ratsy, fandaozana tanteraka ny fahazarany ratsy, fandaozana tanteraka ny fahotana, fandaozana tanteraka reo zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe ny miditra ao mpandray fanazany tompo na ny hoe ho atao batisa na ny hoe latsanao pasteur ny hoe mibebaka, tsy fo ny tenin'Andriamanitra eto hoe mibeba ianareo dia miamboa ny fahotanareo, miamboa ny fahavetavetanareo, ampiana koa hoe miamboa ny fitsangatsanganareo, miamboa ny fahazarany ratsinareo. Ny olona mibebaka zany dia zao tena alefany any arina. Raha teo aloha izy milalao fahotana, raha teo aloha izy miaraka amin'ny fahotana, raha teo aloha izy mijotso fahotana, raha teo aloha izy misakambona fahotana, dia rehefa mibebaka izy dia lasa ny arina indray fahotana, manao todika ivo asany afara ny fahotana. Raha ohatra ka nena tsy milalany taloha
dia zao a miaravaratra indray izy raha miakandrefana dia zao a miatsinanina indray izy fa matika tanteraka tamin'ny fiainany teo aloha fiainany zay natao olona mibebaka rehefa nibebaka ilay zanakadala tsy hoe nitomany fotsiny tany amin'ny fendrasako soa izy fa tena niala mihitsy satria niaina tamin'ny fiveloman-dratsy niaina tamin'ny vehivavy-tsanga niaina tamin'ny kisoa niaina tamin'ny naman-dratsy rehetra dia tsy maintsy nandeha mihitsy izy niala ny atao hoe mibebaka zany dia miala tanteraka mihitsy ao anatin'ilay fahotana tonga dia manontany tena avy hatrany ianao hoe efa mibebaka ave ianao sa mbola milomano ao anatin'ilay fahotana raha mbola milona ao anaty fahotana ianao mbola tsy mibebaka ianao androany zay manasanao amin'ny anaran'i Jesosy a mba hibebaka ianao ianao Jesosy alleluia zava-dehibe ny fibebana tsy azo atao atina matovy ny toriteny voalohany Jesosy dia fibebana nazay ny toriteny voalohany mpianatra fibebana ny voalohany Jaonao mpanao badisy toriteny voalohany fibebana ry havanao misy karazan'olona tonga dia manao tingan-dava be vo ivavaka izy dia tonga dia lasa mpampianatra an-tsekoly lahy vo ivavaka izy dia tonga dia any amin'ny batisy vo ivavaka izy dia tonga dia mitady andraiky tsy maintsy makeo amin'ilay zanatohatra voalohany ianao dia fibebana aloha tsy afaka andray andraikitra ao anatin'ny fiangonana ny olona tsy mibebaka noho izany tsy ho afaka ho any an-danitra ianao raha nao dingan-dava fa raha te ho any an-danitra ianao te handova fiainana mandrakizay ianao mibeba ao a ho jerentsika ny tombotsoany zany atao hoe fibebahana izany voalohany aloha dia faly Andriamanitra dia rehefa faly a dia mamerika-tao marina sa tsy marina zany tao vakitsika zany hoe Andriamanitra faly zany ao amin'ny Luka toko fa 5:7 andininy fafito 5:10 andininy fafito ao amin'ny Luka vakina amin'ny anaran'i Jesosy lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany eny an-danitra ny ampanota iray izay mibebaka amen misy fifaliana toy izany eny an-danitra rehefa mibebaka zany ianao dia faly eny an-danitra faly ny anjelin'Andriamanitra faly ihany koa Jesosy Kristy any an-danitra faly ny olona masina tena fety mihitsy ohatrany amin'ilay zanak'ondry zay veny fahita indray zany rehefa tonga tao an-tanàna lay rangano tonga an'ilay zanak'ondry tena nanao fety ohatrany amin'ilay zanakadaly zany rehefa tonga tao an-tanàna lay zanakadaly toetra tao an-trano iray dia nanaovana fety lay farantsakely veny rehefa hitan'ilay vehivavy dia miantso isakaizany ary tena nanao fety androany raha misy mibebaka eto na dia ray aiza dia fety be any an-danitra any isan'ny vonina hibebaka ry havana andao ilaozana ny fahotana andao ilaozana ny faratry ilaozana ny langy ilaozana ny fijangatsangahana dia ho faly aminao Andriamanitra fa ny olona kosa zay tsy mibebaka dia voasoratra amin'ny Romanina toko 2 zany fakiko amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny 7 sa mavonana reny famboram-panahy sy ho fandeferany sy ho farimpony
satria tsy fantatrao fa famboram-panany Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka fa niditranao ny fonao tsy mibebaka iraketanao fahatezerana anao amin'ny ary fahatezerana sy fampisehoana fitsarana marina Andriamanitra. Famboram-panahin'Andriamanitra mihainao avy anareo azafady. Famboram-panahin'Andriamanitra mitaonanao hibebaka fa niditranao ny fonao tsy mety mibebaka dia iraketanao fahatezerana iraketanao fahatezerananao atany amin'ny andro fitsarana. Fa noho izany zavatra zany raha mibebaka ianao dia valiny any an-danitra, fa rehefa tsy manaiky mibebaka ianao dia tezitra Andriamanitra mirakitra fahatezerana, tezitra mipalota foana Andriamanitra, tezitra amin'ny olona tsy mety mibebaka Andriamanitra. Inona mety aminareo ny mahafaly an'Andriamanitra sa mahatezitra an'Andriamanitra any aminareo valin'izany? Samy miteny zay mbola manambava eto. Inona ny tianao androany? Inona ny safidinao androany? Ny anao zay hafaly an'Andriamanitra sa ny mbola atezitra an'Andriamanitra ihany? Ataontsika atsangatanana, iza milaza hoe ho atao zay mahafaly an'Andriamanitra androany atsangan'ny tanana. Ndao ary bebaka. Za mahatsana hoe misy tombotsoa ny havana ny amin'izany fibebahany zany. Ianao Jesosy, misy tombotsoa fakitsika tao amin'ny mpanjaka voalohany teo fa nivavaka Solomona. Raha ohatra hozy Solomona manota ny olonao dia alefanao babo izy ino tsara dia jereo tsara, alefanao babo izy satria nalota dia lasana izy dia mijaly any. Kanefa rehefa tonga any izy ka tonga saina dia mibebaka, dia mifona, dia manandrify an'ity trano ty, dia mitaray mamela ny heriny ianao, dia mifaliana Andriamanitra. Zay Andriamanitra hoe ny matsoko sy mifoko dia eto amin'ity toerana ty mandrakarivo, ary sady dia hen'ny fivavahana rehetra zay atao. Tsy lavitra tsonitsika zao fa eto Jerosalema n'Andriamanitra ianao, atao amin'ny tempolin'Andriamanitra ianao, ary mbola voatazona foana fa ity toerana ity dia zao toerana ipoiran'ny fifoasam-panahy eto ny Jerosalema, eto ny tempolin'Andriamanitra. Raha mitarainy ianao androany ka mibebaka dia hainanao eto Andriamanitra. Ary dia hozy izy hoe ary ame omeo rariny izy dia avitsory ampelatana zay namabo azy izy. Falian'Andriamanitra sa mivavaka zany zay mitarainao Andriamanitra dia zao amaly azy any sofo dia eto zay mibebaka androany dia omen'Andriamanitra rariny dia votsitra ny ampelatana zay mamabo anao ianao dia mifaran'androany zany miadinao any zay mibebaka. Alleluia. Mabo anao mitsara fadiranao mahanja marary tsy mahita tory amin'ny alina, korotana amin'ny fiainanao, tsy mahita asy ianao. Zany reny zany dia aty miady amin'ny fantrana, miady amin'ny aretina, miady amin'ny tsy fisina, miady ianao ary mahatsapa tokoa anao fa tena vomafy aho ty babo aty. Fa androany dia mampanantenanao amin'ny anaran'i Jesosy, fa votsitra eo ampelatana amin'ny fahavalonao ianao. Amaina mafy be, votsitra eo ampelatana amin'ny fahavalonao ianao. Raha mibebaka hoy Solomona, raha mibebaka izy votsitra ampelatana ny aretinao azy, sitrana anao miala eto androany, sitrana anao miala eto androany, votsitra ampelatana ny fahantrana ianao ary manomboka ho avy aminao fitahina raha lasa rabavy eo. Raha mibebaka fanontaniana mipetraka vonina hibebaka ve ianao? Atsangano eny tana zay vonina hibebaka androany, misy fiovanako avana zahay dia tsy mamitory aminao
de tahina fotsiny ianao de andeha fotsiny fiainanao de ipoka ny arabolanao tsia samy manana nampianarina azy io zay tsy nampianariny frere daoda an'izany fa nampianarina anay teto rehefa mibebaka ianao de mipoka ny fitahina rehefa mibebaka ianao tonga farasitanana amen rehefa mibebaka ianao tonga ny voninahitra asandratr'Andriamanitra ianao votsitra ny ampelatana amin'ny fahavalonao ianao manana fahavalo any atsika tsy mifrantsay tsy mifahavalotsika tsy ny Senegal tsy ny fahavalontsika ary malagasy tsy miady an-tranoko ny tsonike misy fahavalo fa manana fahavalo malagasy voalohany de fantrana mahatra tsy maharaka ny vola ampelantanana tsy manana midiny ikarakarana ny vady aman-janakao tsy manam-bola ividianana nikotrakotra amin'ny fampianarana tsy manam-bola itsabonanao mahantra tsara raha ninakanina fahavalo malagasy zany fa ny malagasy raha mibebaka miverina amin'Andriamanitra ianao raha mibebaka miverina amin'Andriamanitra de ho afahan'Andriamanitra amin'izany fahavalonao zany ianao fa ny tenin'Andriamanitra hoy ny tenin'ny Solomona hoe raha mitaraina izy raha mitaraina ny atao hoe fibebahana zany tsy hoe tonga fotsiny fa mitaraina mangataka famindram-po alleloia ho ilay zanakadala rehefa mibebaka izy raiko efa nanota teo amin'ny lanitra sy teo alatrenao aho mila miteny ny vavanao tsy mety ka atao hoe zanakao tsoty nanday famelan-keliko izy sokatra ny tanany raitra no mena kapa de mena inona koa mena raberatra de mena kanjo de izy vonoana ny zanakombona fana alleloia de vary zay rehetra pangy eo ny fiainanao rehefa mibebaka ianao fiainon'Andriamanitra zany androany tsy rapitsy fandroany tsy amin'ny herinandro fandroany alleloia sitrany etonao androany tsy mitona ny aretinao motsony ianao manao famenina marary rehetra fa io fantaniko foana hoe iza ny voninay bebaka androany adidiko tsara ny tantarany raiky zay ny tantarainy tamiko ary tsy adiniko mandra-pahafatiko zany ndraiky de anisan'ny mpanompo sampy ary niaina tamin'ny fiainany zao tontolo zao ihany keo fa nisy pasteur any Jesosy mamonjy anankiray tany ambilan'le maintso ty Toriteny taminy nanambara taminazy fa mila mibebaka izy mila miala vao tara izy tany ambilan'le maintso tanàna kely any Tamatavy any zany amin'ny Brikaville ny raiko taloha de mpikaraman'olona mitondra entana makany amin'ny faritsy be tsy misaraka de mba men'ny olona roapolo de tamin'io tsy mifanenany tamin'i Jesosy de nibebaka ny raiko de hoy izy hoe tazomiko izy ny baiboly de nandohalika ao de nivavaka ao de niteny hoe Andriamanitra manomboka androany de ho tia ny vadiko aho tsy hamono ny vadiko itsony aho tsy hanompo samby itsony aho manomboka androany tsy teny ratsy itsony aho manomboka androany Andriamanitra de hanompo anao aho alleloia tombontso lehibe ho azy zany nanomboka nampivoatra amin'ny fiainany raiko Andriamanitra ka tsy mpikarama itsony fa nanomboka nanakarama olona izy navita trano izy ary nanomboka nahay namaky ny baiboly izy de raha Jesosy ny lama ihany keo nitokantranony raiko sy ny reniko alleloia afaka nanavitra ny rahalahany ihany keo izy ka tafavoaka ihany keo ny rahalahatra alleloia ary na de raika amby folo mianadahy izany zanany saoran'Andriamanitra va izao mba lasalasa kely ihany de raha Jesosy raha mibebaka tahaka izany ianao raha mibebaka toy izany ianao ka androany ko iteny hoe mibebaka ao Andriamanitra ny fahotako rehetra tsy fahamarinako rehetra ny fanipotsako ny famadian-drazana zay rehetra nataoko fisotaokako fiainan-dratsiko rehetra manomboka androany hiala amin'izany aho andray anao Andriamanitra isy fahazavahany ao amin'ny fiainanao
sitrana amin'ny aretinao ianao, tahina Andriamanitra ianao, mivoatra amin'ny fiainanao. Amen dia amen. Samy mitsangana dia manao aleloia, dia ataovy tahaka izao ny tananareo. Amen mafy be. Mahazo toerana tompoko, anino any famonjena, anino any fankasitrahana. Tsy kisendrasendra nidiranao teto androany, tsy kisendrasendra fa izao miona amina mpanompon'Andriamanitra mitoro fibebahana ianao. Mbola tianao Andriamanitra, tsy ho avy antso marina fa ny mpanota mba hibebaka. Aleluia. Erao Jesosy, fotoana mety zao anaovana vavaka amin'ny fo. Fotoana mety zao elana amin'ilay vavaka fombafomba, elana amin'ilay anarany mivavabavaka, mpiangona fotsiny. Ianao dia mpiangona fotsiny, mpiangona afa-tsy-pivavaka. Mbola miambosina fahotana, mbola miaraka amin'ny fahotana, tianao anefa Andriamanitra. Fotoana mety androany mibebahana takilay zanaka tana. Tamin'ny fiangonana anankiray dia misy an'ity vehivavy izay narary nitsitra nandritra amin'ny taona maro. Dia rehefa nanatona izy, dia amin'izay hoe tsy mety mijanona mihitsy ny raha. Efa tany amin'ny omby asa izy, fa tsisy hevitra. Natao ny tambavy sy ny sereta fa tsisy hevitra. Tany amin'ny dokotera fa tsisy hevitra. Fa mbola misy hevitra ho amin'i Jesosy. Dia nanontaniako izy hoe, ianao anefa ve voninan'olo tena ho an'i Jesosy ary vonina hibebaka ve ianao? Fa tsisy fanafody afa-tsy. Tsy ho fametrahan-tananay, tsy ho vavaka taonay, tsy ampy zany fa ny fibebahanao ampisinda tanteraka ny aretina ary ampitsahatra amin'ny fandehany raha. Nomena ohatra ho azy ilay vehivavy tao anatin'ny baiboly, ilay nanaovan'i Jesosy fahagagana, fa rehefa nisy hery avy any amin'i Jesosy ilay pita tany amin'ny raha vehivavy dia nitsahatra niaraka tamin'izay ny raha. Tapa-kevitra fa hibebaka izy, niala tamin'ny fijanga-jangana, niody gasy rehetra nariana avokoa. Saoran'Andriamanitra fa tonga dia nitsahatra ny raha fandehany rany. Resy lahatra izy hoe tena fanafody ho amin'ny fibebahana, fanafody ho ny felana fahotana, sitrana tanteraka raha vehivavy. Ty fotoana ity ankeo androany a, dia san'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao, ho an'izay voninandao ny fahotana sy ny faratsy. Andao jery ny tantara Ninive koa tsika. Ninive koa dia nibebaka ao amin'ny Jona, bokin'ny Jona toko fahatelo, amin'ny bokin'ny Jona toko fahatelo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka eo amin'ny andininy faha. Ary nasaina natsoina sy nambara ira Ninive araka ny ditin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe aza vela isy anendriana akory, na olona, na biby, na omby, na biby fiompy, aza vela isy hinan-kanina na hisotro rano akory, fa aoka samy hisarona lamba fisaorana ny olona sy ny biby, ary aoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy. Eny aoka samy afoy ny lalany ratsy sy ny fandosana eny an-tanany avy izy rehetra. Ary isa malala raha iverin'Andriamanitra ka anenina ary hiala amin'ny fahatezera amin'irehitra mba tsy ho rengy antsika. Ary hitan'Andriamanitra ny alan'ireo dia ny alany tamin'ny lalan-dratsy, ary nanenon'Andriamanitra ny amin'ny loza izay nolazainy amelezana azy ka dia tsy nataony zany. Jesosy dia nanamarika
ozy jesosy niponina tany Ninive dia nibebaka naninona hoe azafady lazay fa oravany Ninive tsy namaiky jona dia nikapohan'Andriamanitra ary dia lasa tany anatirantany amin'ny kibony azan-drano fa no fitiavan'Andriamanitra Ninive dia mbola mivelomin'Andriamanitra ihany jona ary tonga dia natoraka nitrosona teny amin'ny teny amoron-drano masina Ninive riavana mbola fitiavan'Andriamanitra ianao koa ne mbola tian'Andriamanitra miala nenina foana Andriamanitra toriana tenanao tamin'ny herinandro fa tsy mibebaka dia miala nenina indray Andriamanitra androany toriana tenanao tamin'ny Pentecote fa tsy mibebaka dia miala nenina indray Andriamanitra androany toriana tenanao efa hipiry zay anao zanaka Jesosy mamonjy miaraka amin'ny vadinao eto foana fa mifahotanao mbola fikirinao fa androany indray koa Andriamanitra mbola miala nenina fitiavana ane zany Andriamanitra zany miala nenina tany Ninive Andriamanitra mandehana indray ry jona afaka soma tsara ianao zao mandehana tonga jona mandeha lalana indray andro era Ninive afaka efapolo andro raha Ninive afaka efapolo andro raha Ninive afaka zany toriteny jona tamin'ny fahatezerana fa manome voninahitra ny teniny Andriamanitra alleloia ren'ny olona tany Ninive zany dia nalaherin'ny olona tany Ninive dia nanoka nitsorehetra dia nifadianina dia nitarahina tamin'Andriamanitra ny mpanjaka ihany koa rehefa nahare zany fa inona zany fa ahoana ny olona tsy misy mirakany fa ahoana misy olona mitomany atseroa dia nambara taminazy fa afaka efapolo andro isy fahatezerana mirehetra isy fitsarana mirehetra zay ho ataon'Andriamanitra satria ratsy loatra tsika eto Ninive isaoran'Andriamanitra fa isaoran'Andriamanitra fa nalany mpanjaka ny akanjom-boninany napetra ny tariny sary-boninany ary mba nandeha niaraka niosona tamin'ny vahoaka ihany koa izy nasa ihany koa izy dia nitomany nifadianina nitarana tamin'Andriamanitra fa iza moanao no mafy lo fa iza moanao manamafy fo ka tsy bebaka na dia mpanjaka azy nanaiky nibebaka nanaiky ny toriteny jona satria nahoana matahotra amin'ny fahatezeran'Andriamanitra ianao ma tsy matahotra ianao avelao aho vereny amin'ny aloha ianao tsy rarahako zany toriteny zany hoe ianao ina nivaikiko loha amin'izany telefoniko ihany mijereko ato izy ianao atao mpiangonana ve nareo zany mesazy alefanao aby tsy vakinao aloha na injato ianao mahery toriteny tena mafy lomany ianao tena mafy aby tsy mety mibebaka ianao zao ihany lazaiko hatramin'ny farany tianao Jesosy ity nora sy fotoana tokony hibebanao andao mba ataonao tahaka mpanjaka Ninive dia laniny sezany napetra ny sady-boninany napetra ny akanjony lasa misy navenina ihany keo nibebaka niaraka tamin'ny olona tsy vitan'izany fa nyteniny namoaka dity mpanjaka sy mpanapaka rehetra ka nilaza hoe ilazahana amponina rehetra eto Ninive mba samy tsy hinan-kanina atamin'ny biby fiompy tsy misy mihinan-kanina ary manaraka izany samy mandao ny fahotany faratsiny fandosany fiainan-dratsy rehetra apetaka daholo zany sao dia mba hanenin'Andriamanitra zay le atao hoe fibebahana ilazo ny fahotany ilazo ny faratsiny ilazo ny toetra ratsy hoy ten'Andriamanitra hitan'Andriamanitra averiko indray hitan'Andriamanitra zany nataony tamin'ny Ninive zany misy Andriamanitra eto ary mahita eto ny mason'Andriamanitra raha vonina hibebaka maro ianao dia hitan'Andriamanitra ianao eto tsy angano ohatr'izao ny tanan'izay vonina androany hitan'Andriamanitra antsika rehetra eto ary rehefa hitan'Andriamanitra ny zatra nataony Ninive dia hoe Andriamanitra manenina tsy ho ravako Ninive na dia efa tapa-kevitra izaho teo aloha ary efa vonina ny zavatra ataoko amin'ny Ninive manenina satria nibebaka Ninive mety hisy zavatoza mety hitsanga mety hisy zavatoza efa nomanin'Andriamanitra fa androany Andriamanitra dia manenina
manenina ny amin'izany ka raha tokony lozany ho avy fitahina indray no tonga eo amin'ny fiainanao. Alleloia. Io aretina maso anao io dia tokony hafaty anao io fa izao fahavelomana azy tombonandro iray no men'Andriamanitra anao. Tsy maty anao fa velona, tsy maty ho anao fa velona, tsy mahafaty anao zany io aretina io. Amaina mafy be zany. Aizany amaina anareo. Fitahena ao aorian'ny fibebahana. Tombonandro iainanao aorian'ny fibebahana. Ny tany amin'ny elo, ny taiza hoe azafady, ny tany amin'ny elo, tany anaty avobe, tany amin'ny elo, tany amin'ny fiainantsika zany, efa faly ery zareo tao. Tanàna ray manontolo zany no vahintsika rehefa afaka 7 andro a tanàna izy ny ve tonga dia hoaringan'Andriamanitra dia tena namatsika ty daholo fa firy moa ny olonao efa misy olona any amin'ny roetsy aho misy olona roetsy zany tonga dia ho aty afaka 7 andro efa faly daholo ny tany amin'ny elo tany fa izao rehefa mibebaka niny ve dia nikatona ny elo disy fanantenana ny devoly disy fanantenana ny devoly androany dia ikatona aminao ny elo fa isokatra anao varavarany lanitra hokisainao anatin'ny boky ny fahaveresana anaranao fa hosoratana any amin'ny bokin'Andriamanitra indray boky ny fiainana zay manira zamanao amainina daholo andray décision Andriamanitra androandry raha ibebaka ianao fa tsy makany amin'ny avobe anao fa makany an-danitra ataovarizao ny tananareo makany an-danitra mafy be makany an-danitra izavony teo any an-danitra any anatin'ny vahoaka be da be any ianao fa tsy hitako fa hitan'Andriamanitra rehefa manomboka milatsaka ny ranomasonao satria misy fanahy masina mamangy anao rehefa ny Toriteny jaonao mpanao batisa inona reny zavatra nytao misy lehilahy anankiray natao hoe Filipo iza hoe raha mihaino tsara anareo Filipo dia nisan'ny mpanapaka ihany koa tany amin'ny tanin'ny Israely nanana rahalahy izy natao hoe Heroda dia gouverneur ihany koa samy mpanapaka samy gouverneur izy roalahy fa loza fa nangalarin'ny Heroda ny vadin'ny Filipo nefa biralahy zao vadin'ny rahalahinao ve frera dia sahanao anao sahanao andefasana mesazy aty vadin'ny rahalahinao saha loatra ianao riba ianao androany fa mbola tianao vadin'ny rahavavinao dia sahanao anaovana resaka hafahafa zany mihitsy ny tianga Heroda dia ndaka ny vadin'ny rahalahy jaonao mpanao batisa moa mitory fibebahana tsy mifidy sarangan'olo akany amin'ny Heroda izy tsarovy tsara fa jaonao mpanao batisa tsy manao kravaty tsy manao akanjo ariry madinika ny akanjo n'olona tena ambony fa lamba volombiby nanao tsy mba mihinana pizza na mihinana inona koa le fihinanareo re dia tsara tarere fa valala sy tatety tena mpitoriteny anisany hoe mahantra rafitsiny fa zany akory tsy raha tonga azy hoe zay za mahantra kely tsisy niny ty ve andeha ho any amin'io lehilahy Heroda io fa naniraka azy Andriamanitra mpitory ny fibebahana ianao asay fa mibebaka Heroda lasa nakany amin'ny Heroda izy Heroda zao no izy io Herodiasy vady miaraka aminao ato tsy vadinao vadin'ny Filipo rahalahinao izy aferenao mivady na hoe ianao mangalabatin'olo aferenao mivady namanao esoa atotranao tovehivavy io ianao mba olona ambony any mba olona manany maizy azy any ahoana ny angalarinao mivadiny rahalahinao samy miteny amin'ny rahalahy aza misy mifangalangalabaty zany teneny rahavavy aza mba mangalabaty ny olona mihitsy tomokely ohatran'izao fa mibeba ianao Heroda zany miraka nampanaovin'Andriamanitra mihinao fanamaly Heroda fa iza moa ianao le volombiby ratsy ty
lazanao mpitory-teny ho faritsa sy mpanora-dalàna zao atao tanàna mpitory-teny dolo reny eniry zareo ariry madinika robo mahafinaritra be miaraka mibandô tsara tare ceinture ianao volombiby tatelo ny finanao any olondia ianao mba mananatranatra eto fa tsy nampatahotra ny tena mpitory-teny marina tsy matahotra hitory ny fibebahana ilaza amin'ny lehilahy anankiray hoe mialahy mivadin'olona ianao ialahy mifizitao toka anao ialahy mifiaina andatsinao fa tsy hoe satria mandoha vola ao am-piangonana izy satria olona manamaisa azy ao am-piangonana izy dia tambatambara rehefa mpanota dia anarina intsy ny fiainana manao famainina antsika rehetra tsy matahotra an'io faty za ty dia olona tena sasaly loatra angamba nakany ny chef district andrefandeha chef district atsika cinquième arrondissement kory fa tsy lazaika aminareo le izy satria le chef district ny vady amanjanany avelany agny tsy lazaiko koa le tena nanelahany asa avelany agny ny zanany mianatra amin'ny université madamany taizany akizy fa izy ary amin'ilay toerana vady hafa ny eo an-tranony na andehanako tany mba nga atao amin'ny braony satria za moa tena matetika mpinamana foana am'ireny mbotona fanjakana reny monsieur le chef district ahoana pasteur tonga soa petrapetraka tena mialatsiny monsieur le chef district mba misy zavatra mba tiako lazaina aminao izy izy fahoana misy zavatra mba tiako lazaina aminao araka mifantatra dia vehivavy miaraka aminao io tsy vadinao io fa ianao manana mivady amanjaraka ho any tenin'andriamanitra be tsy tia an'izany ary ianao dia fantatra fa mivavaka ianao noho izany monsieur le chef district mba ho vainy fiainanao ianao dia olona ambony indrindra eto amin'ity tanàna itiky ambony indrindra eto amin'ity tanàna itiky andraindrain'ny olona ianao foana mikabary ianao foana ary dia tiany olona eto anao fa mizatra tsy akasan'andriamanitra amin'ny fiainanao libeba saorana ny tompo fa tsy tonga dia nilaza izy hoe alefanay amponjany le pasteur kely io polisy raiso fa faly izy ry avanao androany bibeba ianao Herôda tsy mibebaka nanina hoe Herôda tsy mibebaka mijery ny fitafian'ilay mpitory-teny mijery ny sakafon'ilay mpitory-teny inona kory zy anana maraina riva anana mba mananatranatra eo koa palitao tsy misolo fa iny ihany fioentina vory andavanandro dia iny ihany ko mbola hoentina lahatra inona kory zay pasteur tsy nahita fianarana olondia inona kory zay vehivavy mipapasteur eto asa mba manao an'izany irak'andriamanitra iretsy mivavaka ireny manamasy tena ireny ankatoavo mpanompon'andriamanitra namanahoana toerana misy anao rehefa manintsy anao mpanompon'andriamanitra dia keo zany tianay ho any an-danitsina fotoan'androany tetanao andriamanitra isan'ny vonay bebaka androany atsangano indra-pandeha faharoa fahatelo fahaefatra ny tany amaina andray saotra betsaka saotra be efa ampitoviana reo amin'andriamanitra zany nefa le jauna mpanao batisa iny mba nitoritory teny tamy le olondia manao akanjony biby mpihinana valala iny raha tsy maritaina rangako hinana valala no sakafoko tsy maro zany tonga teteno eo tena sin'andriamanitra rody nanjary nisy kankana be da be tany anatin'ny tany nohan'ny kankana mivoaka ny kankana tamin'ny iro mivoaka ny kankana tany amin'ny sofo mivoaka ny kankana tany amin'izay fivoana rehetra tany mateo eo Herôda tsarain'andriamanitra sy mibebaka sao dia heverinao fa misangisangy ary andriamanitra tsy misangisangy andriamanitra raha mbola mitohy manompisapy solotoka mampijaly vady amanjana mangala badilolo jangajanga mampolo ray aman-dreny tsy mibebaka dia mbola ndray androany mbola ho hitanao fa ho tezitra aminao andriamanitra ary izy fitsarana andriamanitra
anio no andro famonjena reny no andro famondrampo. Tianao Jesosy, tianao Jesosy. Ndao mpaibebaka amizay, ndao mpahiala ny fahotana amizay. Farany ny olona zay mibebaka dia mandray fanahy masina. Izavony te handray fanahy masina. Alleloia. Ndao fakitsika ty tenin'Andriamanitra ity. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahafito amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandrezany ny olona teo fotsilo ratapolo ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly hoe: ry lehilahy sy rahalahy, inona no tokony ataonay? Andiny valo amin'ny telopolo. Ary Petera taminy: mibeba ary ao ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponareo, mba azo famelana heloka ny helokareo, mba azo famelana ny helokareo, ary anareo andray ny fanomeza dia ny fanahy masina. Aizany amen. Amen mafy be. Ary nareo andray fanomeza dia fanahy mibeba ary ao ka atao batisa dia mandray fameran-keloka dia mandray fanahy masina. Isany ty andray fanahy masina eto amin'ity toerany ty androany. Zay mibebaka rehetra tonga dia milatsaka aminazy ny fanahy masina. Mandray fanahy masina izy, feno fanahy masina izy. Amen dia amen. Amen mafy santsika jiaby. Isy atmosfera vaovao ato amin'i Jesosy mamonjy. Atmosfera vaovao tokantraminao. Feno fanahy masina ty toerany ty androany. Ary zaho matsapa ao anatin'izany toriteny zany efa misy olavanginy fanahy masina no any. Tsy ny aty aloha ty any fa ny any ampovoany any, ny any amin'ny farany arina any, ny any amin'ny farany arina any. Efa misy malagasy angamba hoy za hoe ngamba malagasy rehefa tonga any an-danitra any dia mbola hiaraka amin'ny valopy foana. Satria heveriny fa historisy mba vadiny lanitra satria le gasy raha nao kolokolony tsy hisevitra ozy izy zareo vazaha. Naiza dia mbola izy gasy nga manehatretra amevo. Savainako ny paosy izy efa tsy nanaraka antsony. Le valopy misy kozinina ny dadanay zay rehefa faty izy dia ozy izy olo tia rehefa maty ambabo tonga mba sy vola ariarefatra any amiko. Ariarefatra atao inony? So dia misy lakany apitana ikaba ataoko sarandakana any amin'ny olo Jordaniny zany. Veriny zany hoe alohan'ny idirany lanitra dia misy vola aloha tsy riavana fibebahana no ilaina idirana ny lanitra. Izavony teo any an-danitra atsanganao zao ny tanana. Tsisy volany, tsisy arena any. Dia hoy ny olona fa inona mampitovy ny manan-karena sy mantra? Dia ozy ny olona ny torimaso. Non, tsy ny torimaso fa izao na manan-karena na mantra zay mibebaka rehetra makany an-danitra daholo. Tenao Jesosy. Tsangantsika amin'izao fotoana izao. Samy miteny hoe Jesosy ô, Andriamanitra raiko, ity aho atolotra anao ny fiainako. Mamindrafo amiko hoe, mamelany heloko hoe